Miaravantsika indray ny amin'ity anio ity ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andininy voalohany tapany B. Ny Korintiana voalohany toko fahavalo andininy voalohany tapany B manao hoe fa ny fitiavana no mampandroso, fa ny fitiavana no mampandroso. Mikatsaka tokoa ny olona tsirairay avy mikatsaka an'izany atao hoe fandrosoana zany. Dia malaza amin'izao ny atao hoe développement personnel, ny fampandrosoana ny tena, ny fampandrosoana ny fiainana mba ahafahana manana fomba fiaina tsaratsara kokoa, ahafahana manana hoe fiantraikany kokoa ny fiainanao, fiantraikany amin'ny fiainanao, fiantraikany amin'ny fiainan'ny manodidina. Dia tena katsahantsika fantatra izany ary tena lasa karazana orinasa mihitsy ary moa izany hoe développement personnel zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tena tsisy maharatsy an'izany ary tena ny olona rehetra dia tokony samy hitady izay hampandroso ny tenany sy hampandroso ny hafa. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa ny fitiavana no mampandroso. Dia fantatritsika tsara fa Andriamanitra dia fitiavana. Izany hoe rehefa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia mandroso azy ianao. Dia mba hirio izany hoe fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra eritreretinao sy kasainao dia eritrereto foana ny toeran'Andriamanitra. Fa rehefa manatrika ny fiainanao Andriamanitra dia milamina ny fiainanao ary dia tsy avelan'izany tsy handroso ianao. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay no ny amin'ity maraina ity izay nanomezanao anay ny teny ny fitiavana no mampandroso. Ianao Andriamanitra dia fitiavana. Ianao zany no mampandroso anay ary raha manatrika ny fiainanay ianao dia handroso ny fiainanay. Dia fonanay aminao ny fotoana rehetra izay tsy nieritreretanay ianao, tsy nieritreretanay koa fa misy ianao. Ary tamin'izay fanapahan-kevitra ny raisinay, tamin'izay zavatra nataonay dia tsy mba nataonay tao anaty kajy iray izany hoe ianao mba manana izay hevitrao, mba manana izay toro-hevitrao amin'ny fiainanay. Dia izany no nahatonga anay tsy nandrosokay, izany no nahatonga anay toa niazoazo teo ny fiainanay ary toa mitotongana mihitsy ary. Satria ianao ilay Andriamanitra fitiavana izay antoko ny fampandrosoana anay no tsy nomenay lanja teo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary Tompo, jereo no anatin'ny fonay. Hitanao ny fikasana tsara ao anatinay Tompo, mandrosoa ao am-ponay, midiro eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa tsy misy afa-tsy anao rery ihany no afaka mitondra fampandrosoana eo amin'ny fiainanay. Dia mametraka ity andro ity eo am-pelantananao izay Jesosy. Anao fampiarana ary hiaina amin'izany atao hoe miara-miaina aminao zany satria tia hahita ilay fandrosoana, vokatry ny fitiavana, vokatry ny fanatrehanao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy anao nandratanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.